izao akory malagasy no nisafidy ny tsabo amin'ny rokandro fa efatra izay taloha ela be tany. Ny rokandro dia fitsaboana azo avy amin'ny alalan'ny zavamaniry ka nalaina ny raviny, ny tahony ary ny fakany izay singa mety nampiasaina manodidina azy ka mety anasitranana. Noraisin'ny Ntaolo ho tsy afa-miala amin'ny zanak'olombelona mantsy ny fisiany zavamaniry ka nokajiny sy nomeny aso mifatratra teo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny dia toa lasa miverina eny ambavan'ny olona ny rokandro malagasy noho ny fisiany valanaretina. Maro ireo karazam-panafody nipoitra sy nalaza izay nampiasan'ny fiarahamonina amin'ny endriny samihafa, ary misy mihitsy ny mitsolo vavolombelona fa sitrana noho ny fampiasana ireo fanafody nalaina avy tamin'ny zavamaniry. Ohatra ny menaka mandry nalaina tamin'ireny zavamaniry reny. Ao koa ireo karazana lohamenaka azo tamin'ny ravitsara, ohatra mandrava sarotra, kininimpotsy sy ny maro isan-karazany. Io no pirofo fa manan-karena amin'ireo karazana zavamaniry atao hitsaboana sy hisorohana ireo karazana aretina ny malagasy. Indrisy fa tsy ampy ny firaisan-kinantsika amin'ny fanohanana ireo karazam-panafody malagasy ireo. Misy mihitsy aza ireo ampahan'olona milaza fa ody gasy reny ka tsy mety mifanaraka amin'ny fivavahana satria noraisiny ho fanimpony-tsampy izany. Ao koa ny fankalana tsotr'izao na dia hita fa misy fanasitranan'olona ilay fanafody na hafanafana moa no antsoiny Ntaolo azy tamin'izany. Misy anifany olana dia ny fanaporofonana sientifika ireo vokatra nalaina avy tamin'ny rokandro no ireo dingana maro takiana tsy maintsy arahina anaporofona vokatra tsara entiny nalaina tamin'ireny zavamaniry reny ary maharitra aman-taonany mihitsy. Vokana voatery nivarotra ireo karazam-panafody eny an-tsenany rehetra ka eny ihany no miezaka manazava sy mitsabo amin'ny alalan'ireny ravikazo reny. Indrindra raha ny ankehitriny dia vonjaina no atao manoloana ny paritahan'ny valanaretina. Misy anefa ireo mandraby ny vokatra, tsy vitsy koa ireo manjifa sy makasitraka. Mety mandaitra amin'ny hafa mantsy fa mety tsy mandaitra amin'ny sasany kosa. Ohatra ny reny fanafody rehetra reny ihany, toy ny sakafo misy mahazaka sy ny tsy mahazaka. Na eo azy izany dia ilaina ny fampanarahan-dalàna ireny rokandro malagasy reny noho izy miantoka amin'ny fahafahany rehetra mampiasa azy no manome lanja ireo mpikaroka ihany koa. Ankoatr'izao dia maro ireo vahiny sy malagasy monina ny velany no manafatra ireo karazana menaka nalaina avy tamin'ny zavamaniry fampiasa amin'ireny fitsaboana ny valanaretina ireny, na mandry io na mitsiranoka, toy ny ravitsara, mandrava sarotra, ny kininimpotsy. Misy koa ireo ampahan'olona izay zatra ny taony zavamaniry, na ravina na ny vovony, dia tazana eny an-tsena hatrany ireo karazan-dravikazo na tapakazo na vovony izay fahita hatramin'izay. Azo lazaina fa ny tombo tsy nisy toy izany tokoa ny isan'ny mpanjifa ny rokandro tamin'izao fotoana izao, indrindra fa ny ravitsara, ny kininimpotsy, ny romba, ny ravim-boasary ary mandrava sarotra izay ampiasaina evohany. Marina fa nahita vokatra mivaingana tamin'ny ady tamin'ny valanaretina ny rokandro malagasy na ny fitsaboana tamin'ny alalan'ny zavamaniry. Tsy izay ihany akory no sitrana fa efa maro ireo karazana aretina nahita-pahombiazana taminy na dia efa tsy sitran'ireo fanafody simika intsony aza.